Faly miarabanao indray ao anatin'ny fotoana mbola sarotra foana sarotra foana moa zany ny fiainany, ary dia tsika zay kristianina manana ny tompo de mba mieritreritra mitady ny fiarovan'Andriamanitra, ny fanasitrahana an'Andriamanitra, ny fanampian'Andriamanitra. Dia ny zavatra ataontsika matetika dia miezaka manao an'izao, miezaka mivavaka, miezaka manao ny tsara, miezaka mifankatia mba ho ankasitrahan'Andriamanitra de mba valian'Andriamanitra am'izay ny vavaka na ampian'Andriamanitra kokoa. Ny tanjona zany de mba afaka tena hoe misy fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ny tena tadiavin'ny olona rehetra. Dia ao anatin'izay toetsaintsika zay mba hanampian'Andriamanitra antsika ao anatin'ny fahasairanana no hijerevantsika n'ity andinin-tsoratra masina ity dia ny Romanina 5 zany Romanina 5:1 ka hatramin'ny 2:10 dia ho vakiantsika ny Romanina 5:1 ka hatramin'ny 2:10. Koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no nahazahoantsika ny fahafahana manantona izao fahasoavana itoerantsika izao noho ny finoana. Koa mirehareha amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra isika. Tsy izany ihany anefa fa mirehareha koa isika na dia amin'ny fahoriana azy, satria fatatsika fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana, ny faharetana dia mahatonga fahatsaram-panavo zahatoetra, ny fahatsaram-panavo zahatoetra dia mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra satria ny fitiavan'Andriamanitra dia nampidinina ho aompontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomenantsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa zara raha misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, nefa angamba hisy ihany ny sasany sa maty aza hamonjy ny manao soa. Nefa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika satria fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa manoatra noho izany ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana rehefa no hamarinina tamin'ny rano isika ankehitriny. Raha fony mbola fahavalo isika ny nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa fa mirehareha ao amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Alohan'ny jerentsika n'izay andahalatsoratra masina izay dia azadino ny manao j'aime ny pejitsika raha ohatra ka Facebook ianao, ary manao j'aime dia avy eo misabone raha ohatra ka YouTube mba hahafahanao mahazo ny vidéo izay alefan'ny gasy mahay mamaky baiboly rehetra. Fa zay no ela fa ao anatin'ity tontolon'ny Romanina ity zany, Romanina 5:5 ity teo aloha teo amin'ny 4 izy dia miresaka ny Abrahama. I Abrahama rain'ny mpino izay nohamarinina tamin'ny finoany an'Andriamanitra zany, dia modely tsika kristianina ihany koa zany Abrahama amin'io resaka finoana io. Any alohan'izay ny amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 dia miresaka izy hoe ny olombelona rehetra ane ka mpanota avokoa tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra satria samy efa nanota izy rehetra. Dia eo amin'ny 2 amin'ny Romanina 7 dia zao no lazainy hoe satria tsy misy nofo hamarinina eo anatrehany amin'ny asan'ny lalàna, fa ny fahalalana any amin'ny ota ihany no azo avy amin'ny lalàna. Resaka izy zany amin'ireto kristianina tany Roma ireto izay miezaka te azo ny fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihazahana manatanteraka ny lalàna. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy nofo hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny asan'ny lalàna. Tsy vitantsika, tsy afaka mahazo fanamarinana amin'Andriamanitra tsika amin'ny fihazahantsika anatanteraka ny lalàna. Fa atao inona lalàna zany? Dia hoy izy ny toena avy eo hoe ny fahalalana ny amin'ny ota ihany ny azo avy amin'ny lalàna. Ny antony nanomezana ny lalàna zany dia ahafahantsika hoe mahita hoe tsy tanterantsika io, ka ahafahantsika mahafantatra hoe kaitsika tena mpanota zany eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy afaka ho marina eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy sika amin'ny fihazahantsika anatanteraka lalàna. Dia nitoy any 2:20 dia hozy hoe ankehitriny dia nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa zany fa nambara ny lalàna sy ny mpaminany.
rehefa miteny ny baiboly hoe lalàna sy mpaminany dia ny baiboly ny soratra masina zany ny tia nolazaina, io no mampiseho an'le fahamarinana avy amin'andriamanitra ozy izy ny soratra masina, fa tsy hoe avy amin'ny fiezahana manatanteraka lalàna kory hoe manao an'izao mankatoho manana fitiavana sy loatra zany, tsy vitatsika zany, tsy afaka marina eo anatrehan'izany tsika. De ny andiny ny faharoa amby roapolo milaza hoe inona ary le fahamarinana avy amin'andriamanitra ariary ozy izy dia fahamarinana avy amin'andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mihiny, fa tsy misy fanavakavahana, zany hoe na jiosy na jentilisa na gasy na vazaha na japonais rehefa mino an' Jesosy Kristy de zay no lasa marina eo anatrehan'andriamanitra, fa tsy amin'ny fiezahana natanteraka an'izao na natanteraka an'izao akory, satria Jesosy Kristy ilay marina, lay natanteraka ny tenin'andriamanitra rehetra, ny lalàna rehetra, dia izy mitondra ny sazy zay tokony hoentintsika noho itsika tsy mahavita manatanteraka ny lalàn'andriamanitra, dia lasa mitafy lay fahamarinan'i Jesosy Kristy tsika zany dia jeren'andriamanitra marina ao amin'ny Kristy, amin'ny finoanany Kristy. De izay ny idirantsika tao amin'ny andininy voalohany ty Romanina toko 5 ty zany hoe koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoantsika dia mivokatra zay fanamarinana amin'ny finoana zay dia lasa manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika sika, manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto de misy ny atao hoe fihavanana ary misy ny atao hoe fihavanana, fa ny fihavanana resahany eto de le fiadanana, lay fandriampahalemana lehibe amin'Andriamanitra zany irene ozy izy amin'ny teny grika, izay ny resahany eto. Zany hoe lay fiadanana de hoe nisy ny fifandrafiana, ny fifanoherana tamin'Andriamanitra teo aloha, fa rehefa nino an' Jesosy Kristy tsika dia lasa marina no hamarinina, dia lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra, zany hoe lasa ravina ny fihavanana, ny fandriampahalemana eo amin'Andriamanitra sy tsika, lasa mihavana tsika, lasa manana fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Zay zany le fihavanana resahany eto. Amin'ny baiboly mahazatra antsika moa izy de zao no lazainy hoe koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoantsika de aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Somary manahirana ny mandika an'io le hoe manana fihavanana amin'Andriamanitra io amin'ny teny nanoratan'i Paoly azy, satria misy ny manao anazy ho impératif de misy ny manao anazy ho indicatif zany, de zay mahatonga an'le dikateny samihafa hoe aoka sika hanana fihavanana na hoe de manana fihavanana sika. De inona ny azo ambara am'izany mazava ho azy fa ao anatin'izay zany de hitantsika tokoa hoe rehefa manana finoana an' Jesosy Kristy tsika de tafiavana amin'Andriamanitra, kanefa na izany ara de mila jerentsika, mila katsahantsika ary mila ifikirantsika foana isan'andro io fihavanana amin'Andriamanitra io. De zay ny anton'le hoe aoka sika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Io zany le fiadanana, le fandriampahalemana, lay tsy misy ady tsony eo amin'Andriamanitra sy isika, fa lasa mihavana aminy isika. De io no lazaiko hoe misy ny atao hoe fihavanana, misy ny atao hoe fihavanana, satria refery amin'ny andininy fahafolo indray izy dia teny hafa indray ny lazainy eto hoe raha fony mbola fahavalo sika nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'ny zanany, maika ny amonjenantsika amin'ny fahavelomany rehefa nampihavanana. Ary tsy zany ihany koa fa mirehary ao amin'Andriamanitra sika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, zay nahazolontsika fihavanana ankehitriny. Miverina intelo indray zany le fihavanana eto amin'ny andininy fahafolo eto, isika nampihavanana tamin'Andriamanitra dia rehefa nampihavanana, ary ny andininy faharaiky amby folo hoe zay nahazolontsika fihavanana ankehitriny. Eto indray de tena lay fifandraisana, le havana, le fifandraisam-pianakaviana mihitsy amin'Andriamanitra, zany hoe lasa zanak'Andriamanitra mihitsy tsika, lasa havan'Andriamanitra mihitsy tsika, tsy vitany hoe manana pe amin'Andriamanitra fotsiny tsika, fa lasa manana rohim-pihavanana amin'Andriamanitra mihitsy noho ny nataon'i Jesosy Kristy. Zay zany mila zavatra azontsika voalohany aloha, ny olona zay mino an' Jesosy Kristy dia nohamarinina tamin'ny finoana, ary dia tsy vitany hoe miady amin'Andriamanitra intsony,
fa lasa manana roim-pihavanana amin'Andriamanitra mihitsy isika ankehitriny. Aorianan'izay ny andinin'ny faharoa amin'ny toko fahadimy de milaza hoe tamin'ny alalany koa, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany koa zany a, no nahazoantsika ny fahafahana manantona izao fahasoavana itoerantsika izao noho ny finoana, koa mirehare amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra isika. Rehefa no amarinina zany tsika rehefa ao amin'i Jesosy Kristy dia lasa manana fahafahana manantona ny fahasoavana. Io manantona an'Andriamanitra amin'ny finoana ary mirehare amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, zany hoe manantona an'le voninahitr'Andriamanitra amin'ny fahasoavana. Satria ny toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo ahitsika tsara hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Kanefa rehefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana kosa isika de lasa afaka manantona amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra io, ary fahasoavana zany, fahasoavana zany, fahafahana manantona izao fahasoavana itoerantsika izao. Eto ihany koa amin'ny baiboly mahazatra antsika de ohatr'izao no filazana azy hoe tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, koa de aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Lay misy antsika izao zany de fahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana de tsy avy amin'ny herintsika na avy amin'ny fiezahantsika na avy amin'ny zavatra ataontsika, fa noho ny nataon'i Jesosy Kristy dia mitoetra ao amin'ny fahasoavana isika ary manana fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mifaly tsika amin'izany ary tsy vitany mifaly fa mirehare mihitsy tsika amin'izany teny zay tsy tena tiantsika kristianina loatra de zay no nandikana anazy hoe mifaly, fa tsy le mifaly kory no resahana eto fa tena mirehare mihitsy. Maninona tsika no mitoetra ao amin'ny fahasoavana ankehitriny? Dia izay ny ambaran'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Mitoetra ao amin'ny fahasoavana tsika ankehitriny satria fony mbola tsy nanan-kera isika de maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Any hoe tsy manana hery mihitsy isika hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ka hahatonga an'Andriamanitra hakasitraka atsika. Ny andininy fahavalo de mampiseho izy hoe fony mbola mpanota isika. Ny toerantsika eo anatrehan'Andriamanitra zany de mpanota isika ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra, tsisy azontsika atao ankasitrahan'Andriamanitra antsika. Mbola misy koa amin'ny andininy fahaenina azafady adiniko ratsy fanahy. Mbola ratsy fanahy koa tsika tamin'ny fotoan'andro zany hoe tsy te halalан'Andriamanitra ny dikan'izany de tsisy azontsika natao. Ary ny farany moa ny andininy fahafolo dia fahavalo. Mbola fahavalo isika, izany ny toetratsika ao anatrehan'Andriamanitra. Kanefa noho ny nataon'i Jesosy Kristy, maty Kristy tamin'ny fotoan'andro izy fahavalo tsika ny nampihavanana tamin'Andriamanitra. Noho ny nataon'i Kristy dia lasa no amarinina tamin'ny finoantsika ary dia lasa manana fifandraisana, fihavanana akaiky tamin'Andriamanitra. De zay no lazain'ny andininy faharoa hoe tena mitoetra ao amin'ny fahasoavana mihitsy tsika ankehitriny noho i Jesosy Kristy zay maty nisolo atsika. Zay zany no mitarika atsika hoe tsy any amin'ny ny atao hoe fahasoavana zany de tsy vokatry ny ezaka na ny zavatra ataontsika na hoe tsika efa tsaratsara sy metimety kokoa, zay vao tian'Andriamanitra, zay vao ampian'Andriamanitra, zay vao hovonjen'Andriamanitra. Fa fonitsika mbola tsy nanan-kery ary fonitsika mbola ratsy fanahy ary fonitsika mbola mpanota ary fonitsika mbola fahavalo aza de efa tia atsika Andriamanitra ary nanome an'i Jesosy Kristy ho faty hisolo atsika teo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra. Izay ny atao hoe fahasoavana. Ary vokatr'izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra zay noho ny fahasoavana izay de zay no idirantsika amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy hoe tsy izany ihany anefa fa mirehare koa isika na de amin'ny fahoriana aza. Satria fatatsika fa ny fahoriana de mahatonga faharetana, ny faharetana de mahatonga fahatsara-panavoazahatoetra, ny fahatsara-panavoazahatoetra de mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana de tsy mba mahamenatra satria ny fitiavan'Andriamanitra de nampidinina ho ao am-potsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina zay nomena atsika. Mirehare ao amin'le voninahitra Andriamanitra zany tsika ozy izy ny andininy faharoa, fa eto hoe tsy zany ihany fa mbola mirehare koa tsika na de amin'ny fahoriana aza.
eto ny tena manahirana foana satria matetika tsika mieritreritra hoe matoy hiaran'ny fahoriana de mbola ratsy fanahy zany, mbola tsy tena kristianina zany na misy fahotana nataoko zany. Tsy voatery ho izany fa ny zanak'Andriamanitra dia mbola mety handalo fahoriana ihany koa ary de mirehare ao anatin'izany. Eto moa zany ny dikan'le mirehare zany de zao hoe mifaly tsika, afaka mizesy tsika fa zao hoe raha misy irehareavany de aoka Andriamanitra no irehareavany. Raha misy mirehare de aoka ao amin'Andriamanitra ary zay mihitsy mahisikasika rehetra dia ao amin'Andriamanitra avokoa. Andriamanitra no nanao an'izany rehetrarehetra zany dia mipetraka ao amin'ny fahasoavana fotsiny tsika, zay le firehariana, tsisy zavatra nataotsika fa ny nataotsika de mino am' Jesosy Kristy lay maty nisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny dia manana ny voninahitr'Andriamanitra tsika ary mbola afaka mirehare de ao anaty fahoriana azy. Inona ny fahoriana mety mitranga aminao zao na inona fahoriana mety iainanao zao na atahoranao iainanao de zao no lambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe na rehefa ao am' Jesosy Kristy tsika de afaka mirehare amin'ny fahoriana satria zao i fahoriana io dia napetrak'Andriamanitra teo mba hananatsika faharetana. Zay ilana ny fahoriana, afahantsika manana faharetana. Ary rehefa manana faharetana tsika ao anaty fahoriana satria misy mafy, misy aretana, misy andrasana, misy antenaina dia mahatonga fahatsara-panahy vao zahatoetra. Matetika rehefa mety ny atao, rehefa mahafinaritra ny ataon'ny olona amitsika, rehefa tiatsika tsy mifandray tsara amitsika le olona dia tsara fanahy am'le olona tsika. Fa ny olona nandalo fahoriana sy manana faharetana dia manana fahatsara-panahy vao zahatoetra, zany hoe na mafy na mora ny zavatra lalovana dia mipetraka foana io hatsara-panahy io. Fa maninona mipetraka io hatsara-panahy io? Satria io hatsara-panahy vao zahatoetra io de mahatonga fanantenana. Ary eto dia tsy fanantenana fe fanantenana fotsiny hoe eny mino fotsiny zany de afaka mifahoriana na mino fotsiny de ohatr'izao. Tsy zay le fanantenana fa zavatra azo antoka mihitsy satria lay fitiavan'Andriamanitra mihitsy ny nampidinina ao am-pontsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina zay nomenantsika, zany hoe azo antoka hoe tian'Andriamanitra tsika de zay no mampisy an'ilay fanantenana. Lay fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika ao no mampisy fanantenana hoe tsy irery ninninona zavatra mitranga amiko de tian'Andriamanitra foana. De zay mahatonga an'ity fitenenana ity zay raisiko eto satria tiako be de zao lazainy hoe au-delà des apparences il y a place pour l'espérance. Eo anatin'ny zavatra hitatsika sy iainantsika, zavatra ivelany zay lalovantsika, marary, mampatahotra, mampanahy ary fahoriana, fa ao ambadika io fahoriana io misy fanantenana. Ary io fanantenana io de vokatr'ilay fitiavan'Andriamanitra. Jereo nge ny fitrangan'io fitiavan'Andriamanitra tsika io hoe manomboka amin'ny 15 hozy izy hoe fony mbola tsy manan-kery isika de maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Zay le fitiavan'Andriamanitra, nafoiny mihitsy ny zanany ho faty hisolo antsika. Ary isika zay solony tena io de le olona tsy afaka manao ny sitrapony, isika lay ratsy fanahy. Fa mety isy ihany ozy izy hoe hamonjy ny marina, faty hamonjy ny marina na sa maty hamonjy ny manao soa, fa ny fahafatesan'ny Kristy tsy zany, tsy le olona tsara no nahafatesan'ny Kristy, fa Andriamanitra ozy izy mampiseho fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Zany nahafatesan'ny Kristy olona mpanota. Ary manoatra noho izany ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana rehefa nao marina tamin'ny rano isika. Io le fanamarinana no le fahafatesan'i Jesosy Kristy, lay sorona nataon'i Kristy. 10 raha fony mbola fahavala sika nampihavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nahafatesany zanany, maika ny amonjena antsika amin'ny fahavelomany rehefa nampihavana. De hitatsika lay fitiavan'Andriamanitra zany ao anatin'izay zay nanomean'i Kristy ho faty hisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ka noho izany na inona zavatra mitranga amintsika tsy mafy noho nahazo an'i Kristy zany, kanefa navelan'Andriamanitra hitranga zany tao amin'i Kristy noho isika, noho ny fitiavany antsika de zay no mampisy fanantenana lehibe. Ary mbola tsy tena azonao tsara zany dia ngeza be ty 17 sy 212 ty. Verenantsika efa mivakitsika teo izy jerenao nay
raha fony mbola fahavalo ary sika ny nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, zay le nyresantsika teo aloha. Ianao fahavalon'Andriamanitra nefa dia tiany ianao a de nomeny a Jesosy Kristy hamonjy anao, anamarina anao, ahatonga anao zanak'Andriamanitra. Zany ny nataony tamin'ny ianao fahavalo, de jereo ny toeny hoe maika ny hamonjeny antsika amin'ny fahavelomany rehefa nampihavanana. Jereo tsara fa tsy hoe maty Kristy de nijanona maty teo, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy Kristy. De ozy izy hoe rehefa natsangany tamin'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy Kristy a, de le fahavelomany zao vao maika Andriamanitra hamonjy antsika. Eritrereto anie zany ianao fahavalon'Andriamanitra de tiany de nivonjeny nomeny an' Jesosy Kristy ho faty hamonjy anao. Zao ianao efa zanak'Andriamanitra de mieritreritra ve ianao eto kosa tena tsy avitra tsony fa tena tsy vitan'Andriamanitra tsony mamonjy anahy. Tsy tompoko, ny zanany maty eo amin'ny hazo fijaliana ary a vitany nanangana azy tamin'ny maty. De ianao koa am'izao fotoan'izao efa nampihavanana, azo antoka fa tsy maintsy ho vonjeny. Ianao fahavalo ary vonjeny maika fa ianao zanaka de tsy ho vonjeny ve? De tsy zany ihany ozy izy fa zay le mahatonga antsika mirery ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika zay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Tena manana fanantenana tsika ary fanantenana miorina sy azo antoka tsara hoe tena tsy maintsy mamonjy anara nga io Andriamanitra io a. Miaraka amiko foana io Andriamanitra io, fa za fahavalo ary tianiko maika fa za efa zanany zao de ho avelany fotsiny am'izao. Ao am' Jesosy Kristy a no anaovan'Andriamanitra an'izany rehetra izany. Ka noho izany de zao, tena ty zavatra ampitaiko anao ty de tiako ianao hanana fiadanana na de ao anaty fahoriana azy. Hanana fiadanana na de ao anaty fahoriana azy. Satria zany fiadanana zany a dia fanesorana antsika ao anatin'reto zavatra reto. Mety hoe irery ve ianao? De ny fiadanan'Andriamanitra manaisotra anao amin'ny maha irery anao satria izy miaraka aminao foana. Eny mety tsy hita maso raha manahirana zany fa miaraka aminao foana izy a. Ary itsika kristianina de tokony hanao an'izay, aneho an'izay fiarahan'Andriamanitra zay a amin'ny fanampitsika an'ireo olona zay ao anaty fahoriana am'izao fotoan'izao a, mba hitany hoe tsy irery izy. Ny fiadanana zany de fananotsorana antsika ao amin'ny maha irery antsika. Fa io fiadanana io koa zany hoe le fihavanana amin'Andriamanitra, le fiombonana amin'Andriamanitra io koa de fanesorana antsika amin'ny tao antsika. Raha matahotra ianao de mila manana fiadanana ianao, amifatokianao an'Andriamanitra hoe miaraka aminao foana izy, momba anao izy a, ary mamonjy anao izy satria na ny fahafatesana ara de efa resiny tamin'ny nananganany an' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ka inona ny zavatra mbola mampatahotra anao a, ka heverinao hoe tsy vitan'Andriamanitra manao izany nefa fahafatesana ara vita ny nanala an'izany. Ny fiadanana ihany koa zany hoe fikambananao, fiarahanao, firaisanao amin'Andriamanitra de fanesorana anao ihany koa amin'ny fahoriana. Satria io fahorianao io de hitan'Andriamanitra io, fa io fahorianao io a de nampiasain'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra teo io mba hanananao faharetana, mba hanananao fahatsarapana voazahatoetra, mba hanananao fanantenana. Koa noho izany dia aoka tsy hijanona ao amin'ny fahoriana fotsiny tsika fa hijery an'Andriamanitra, hijery an'le fiadanan'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy a, satria miaraka aminao izy ary afaka manala anao amin'io fahoriana io. Efa hitany anie zany zanany lahy tokana maty eo amin'ny hazo fijaliana, nokapohana, noratraina, nijaly teo amin'ny hazo fijaliana zany ary maty teo, hitany zany. Fa vita ny nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty. De azony atao koa manao an'izany a rehefa vita amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra ianao a, amin'ny finoana ny fanamarinana ao am' Jesosy Kristy. Ary ny fiadanana ihany koa dia manaisotra antsika amin'ny fiainantsika ao anaty tsirariny. Satria ianao mieritreritra hoe tena tsirariny zao e, inona ny nataoko no natoa tratran'izao zavatra zao e. Eny tsirariny zany, fa tsirariny lavitra noho izany nahazo an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa de hain'Andriamanitra nanaisotra izany mba hanananao fiadanana ao aminy. Ka dia mivavaka mba hanana fiadanana ianao zay miaino ao am'izao fotoan'izao a, hanana fiadanana ao amin'Andriamanitra na inona toerana izay mahazo anao. Koa raha nahasoa anao a
izay afatra zay de zarao any amin'ny hafa ary raha te hifandray aminay ianao a raha te hanohana anay ianao a dia aza misalasala miantsony 034 07 867 26 rary soa ô.